miarabantsika rehetra indray a tonga sota anatin'ity fandarana ity araka nefa mahazatra antsika dia vahiny ray a talenta anankiray a mifototra ao anatin'ny asasary a sy ny hosodoko sy ny tontolony zany ho anao izay te hiara-isa aminay dia za misalasala manatona manoratra ao anatin'ny afatra miafina na miantso ny larany etsy ambany raha toa ka te hivahiny ato anatin'ny fandarantsika dahoary. Faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana. Ny anarako moa zany Andriny Hasina 67 izay fantatry ny be sy ny maro hoe Hasina. Miangaly amin'ny resaka hosodoko, manao portrait sy paysage. Raha ny fahitana anazy moa aloha zany tamin'ny voalohany tsy nanapo hoe hanao sary satria vao nalefa tany am-pianarana dia efa tia manao sary amin'ny kahie. Dia rehefa ilay izy moa zany bedesiny mamako isako miverina avy any satria feno sary amin'ny kahieko rehefa miverina mianatra dia voakaboko fa rehefa taty afara kay ny papako nanao hosodoko koa dia nampianariny tegna dia lasa ohatran'ny hoe tena tian'ilay izy. Dia rehefa nianatra taty Fianaratsoa tamin'ny taona 2012 dia haona tamin'ny Serado dia nandalina resaka hosodoko taminazy tao. Ilay izy moa zany ohatran'ny zavatra rehetra misy olana sedraina dia ny olana matetika tena hoe sedrain'ny mpanao sary zany amin'ny resaka fitaovana sy ny resaka fanjifana ny sary zany. Misy fotoana ilay izy maro ny mpanjifa, misy fotoana tsy misy mihitsiny dia amin'izay no somary olana kely izay tena hoe manahirana ny mpanao sary hosodoko. Raha ny resaka toile indray iaho mihitsy ny tena mandrafitra rehefa misy fitaovana fanaovana anazy atao trano dia rehefa misy commande na sary tiana amboarina iny dia avy dia mamboatra. Tsika zany tsy mijanona amin'ny resaka hosodoko ihany na ny portrait sy ny paysage fa manao logo, soratra amin'ny rindrina, afaka manao décoration murale koa. Ie, manana page page Facebook tsika dia ny Hasina Beloved Painter dia ny compte Facebook indray moa Hasina Fanasina 7, contact 034 87 547 52 na 033 14 363 74. Ny afatra avy aty amiko angambany dia tsara ny asa tanana ary tena misy valeur tokoa raha mitaha amin'ireny zavatra tsy hoe ratsy ny teknôlôjia fa hafa ny zavatra vita tanana zany. Dia ny havatra ho antsika artista namana mila mazoto foana antsika mitrandraka an'ilay talenta satria raha vela ilay izy dia mety mandevy talenta antsika. Toy n'ireo mpankafy manentana antsika mba hanjifa ny hosodoko.